Ampitsikina no hitsidianay ny tokantranonao amin'ny alalan'izao fandaharana momba ny toetry ny andro izao ny Météo Madagasikara dia miarahaba-anao. Isaky ny alatsinaintsika manao tombana ny herinandro lasa iny, anisan'ny nanamarika dia ny fisian'ilay dépression subtropicale izay niforona tamin'ny 15 volana oktobra tao atsimo be an'i Madagasikara tao, izay maha subtropicale azy. Amin'ny maha izy alavitra izay dia tsy dia nisy fiantraikany firy tamin'ny toetry ny andro teto amintsika izy, fa ny tany amin'iny faritra atsimo iny no afaka nahazo orana kely, izany hoe tany Taolagnaro nahazo, ny tany Ranohira, ny tany Toliara ihany koa, dia ny nahazo orana be indrindra kosa dia tany Antalatandra ny tamin'iny herinandro iny no akapoka antsika. Dia raha ho an'ity herinandro manaraka ity dia miomana fa ho maina indray ny andro amin'ny ankapobeny, sady mafana. Ny mandravitra ny toetry ny andro dia alo izay malefaka dia malefaka, toy izao hitantsika amin'ny sary azo avy amin'ny zana-bolana izao raha ny hoan'ny anio. Vokatr'izay ary ny rapitso saika mandritra ny tontolo andro dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro saika manerana ny Madagasikara, hanjaka be mihitsy izany ny masoandro raha ohatra ka tena jerentsika ny ankapobeny, fa any amin'iny faritry Sava sy faritra Analanjorofoiny no ahita orana malefaka mandritra ny andro. Raha ny vinavina ho an'ny maripana tamin'ny herinandro ambony teo tsika mbola nahita 4 degré Celsius ny faha-7 volana oktobra tany amin'iny faritra Ivakinankaratra, fa ny ho an'ny rapitso eo amin'ny 10 degré Celsius ny farany ambany indrindra raha andaka ny vinavina. Efa tafakatra hatrany amin'ny 12, 13, 14 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra ny amin'ny faritra sasany. Raha ny vinavina ho ambony indrindra indray zao dia 13 degré Celsius ihany, fa nkisaka kely ao amin'ny Maheva tanàna ao izy. Ny eto amin'ny faritry ny afovoantany manodidina ny 15 sy 19 degré Celsius eo ny maripana ambony indrindra. Ho an'ireo firenena vitsivitsy ivelan'ny Madagasikara ary dia raha ho any a Paris ianao izay mpandehandeha io dia mitondra elo fa anorana malefaka ny andro any. Ny any Milan any no somary fandimba ny rahona sy ny masoandro. Ny any Johannesburg indray dia tena hibalika benga be masoandro. Ny any Johannesburg, ny any Nairobi sy Bangkok indray dia anorana tandrifindraona ny andro any aminareo any. Dia ho an'ireo nosy manodidina antsika saika mitovitovy amin'ny Madagasikara, ny any Maurice, Seychelles sy Comores maina ny andro amin'ny ankapobeny, fa ny any La Réunion any no ahita orana tandrifindraona. Dia izay indray no mamarana ny fandaharantsika mirary herinandro feno fahazotoana sy fahombiazana ho antsika tsirairay avy. Veloma tompoko.